Aterina ndray ny araba tokony topoko vavy ary dia faritafaraka aminao zay amin'ity takarivan'ny alakamisy ity manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro ny matoam-baovao entina amintsika amin'ity takariva ity isan'izany ohatra ny fionan'ireo mpikambana tamin'ny filoham-pirenena ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta eto ny Tinambara tao anatin'izany indrindra ny mahakasika indrindra ilay RRI no ahafantarantsika azy ny fionana teo amin'ny bentanana Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana sy ny mpiasa eo anivon'izany commune izany ihany koa no naresaka tamin'ity androandroany ity akoatra izay hoentina amintsika ihany koa zany ireo sehatra ny sosialy samihafa tapitra androany ny fotoana nanatanterahana ilay antsointsika hoe IRR na ny initiative pour les résultats rapides ao anatin'ny fomba fiasa hitam-bokatra aingana no nametrahana ity rafitra iray ity andian'ny faharoa izany IRR izany ary androany no nanatitra ny tatitra izany no an'ny filoham-pirenena ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ratsika ny tatipovao tanjona 2 no napetraky ny gouvernemanta atao anatin'ny zato andro ao anatin'ny fomba fiasa hitam-bokatra aingana na ny IRR andian'ny faharoa ka ny 7 isan-jato ny asa ny vita ministera 4 izay manao ezaka tao amin'ny lafiny toekarena ary 1 ny asa ho an'ny ara sosialy ministera 10 ny asa ho an'ny fanatsarana amin'ny fitatanana anisan'ny ezaka ny tanterahana atao anatin'ny zato andro andehan'ny faharoa ny fanamorana ny fahazon'ny mponina karatany fanatsarana ny sehatra ny fiompiana omby fanomezana fiofanana mpitrandraka volamena tao amorony maniny tsy natao andrefesana tanteraka ny asan'ny gouvernemanta amin'ny fomba fiasa hitam-bokatra aingana saingy afaka hitarafana amin'ny ampahany ny asa hototo-saina fait davantage état de résultats ayant trait aux préoccupations du citoyen et témoigne ainsi d'une crédibilité bien plus prometteuse. J'avais fait des observations dans le cadre du premier IRR en disant comment vous avez fixé vos objectifs, comment ces objectifs sont en cohérence et en rapport avec les objectifs du plan national de développement. Nosorita amin'ny filoham-pirenena Rajoanary Mampianina hery fa mbola isy ny fomba fiasa ahitam-bokatra aingana andian'ny fahatelo. Nafa-po ny vokatra azo tao amin'ny IRR andian'ny faharoa raha oharina tamin'ny andian'ny voalohany hoy ny Prime Ministre Jean Ravevinarivo fanontaniana mipetraka mbola ny gouvernemanta tarihana amin'izao fotoana izao ve no hanao ny IRR andian'ny fahatelo. Vita daolona dia nisy ny nanano satra tao anatin'izany ary tena niapaka tanteraka any amin'ny fiainan'ny vahoaka ny zavatra natao. Zahay moa zany tsy namoaka an'iny zavatra iny dia ankitsi-po madio fa tsy misy nanaovana katsikajy natao tao anatiny fa ny zavatra nisy ary tao anatin'le zavatra izay tokony natao dia mbola nampitombohina teny an-dalana hanatsarana mba zavatra miapaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka mihitsy no zavatra natao ary nampitombohina izy ireny araka ny teneniko teo hoe nitanjona ny tratrarina dia izay no mahatonga an'izay fa aleo manao zavatra marina tanteraka mahakasika ny vahoaka izay no ho atao tsy niany ny asa ny gouvernemanta sy ny tanjona tanteraka ao aminatiny asan'ny mambra ny gouvernemanta fa anisany asa nitsongoanina tao anatiny ahafahana mijery raha ao anatin'ny zato andro firy ny zavatra vita ny gouvernemanta ny ministera tsirairay amin'ny asa izay sahaniny mba ahafahana mahita taratra somary tsaratsara kokoa hoentina mijery ny fandraisandreo andraikitra sy ny fanatanterahandreo ny asany zareo mba ahafahana manohy. Raha izay ny tomba niezaka ho an'ny fomba fiasa hitam-bokatra aingana izay nitotosain'ny gouvernemanta tao anatin'ny zato andro miandry ny rehetra ny tatitry ny mikasika amin'ny fitantanana ankapobeny ary fandarana asa ho amin'ny fampandrosoana. Madagasikara izay voatsikazy hatrany ao anatin'ny firenena tena sahirana maneran-tany hatraiza niezaka vita Madagasikara tamin'ity taona ity ho fiadiana amin'ny fahontrana.